No tanterahana tamin'ity androany ity ny fiorana izay niarahan'ireo tompona andraikitra eny anivony androm-panjakana mahakasika ny famatsiana ny rano fisotro madio taona 2024 naharitra tontolo andro moa ny fihaonana mitatitra an'izay rotsy rakotiny iray naka ny sary kosa imamy rasoana ifo. Ny tambazotra Renault dia isan'ireo mandray anjara amin'ny fampifandraisana ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana sy ny avy amin'ny Tsimiankina amin'ny alalan'ny fampitanany vaovao sy ireo tokony ho fantatra manoloana ny famatsiana ny rano fisotro madio manerana ny mponina na eto an-toerana na maneran-tany no isan'ny andraikitra voalohany Renault. Tamin'ny androany izy ireo dia nampiona ireo tompona andraikitra sy androm-panjakana mahakasika indrindra ny famatsiana ny rano fisotro madio. Dia sehatra anankiray ahafahan'ireo fiarahamonina ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny resaka rano mihaona. Izay zany miteraka an'ireo tambazotra ireo rehetra mpisehatra ireo no miaraka amin'ny kondoa. Dia efa maro zany ny fikaonan-doha natao sy indrindrindrindra koa eo amin'ny fizarana traikefa. Izay tena zava-dehibe ny fizarana traikefa hoe inona zavatra nety natao mikasika ny sehatra ny rano fidiovana ary fanadiovana tamin'ny toerana maromaro. Dia ireo zany no ifampizarana mba hanatsarana ny asa izay ataon'ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny rano. Raha ny vokatry ny famatsiana rano fisotro madio tao anatin'izay taona 2024 izay araka ny nambarany avy ao amin'ny ministeran'ny rano dia mbola ambany dia ambany ny tahan'ireo olona manana sy mahazo rano fisotro madio. Taon'ny taona 2024 aloha dia azo tsorina hoe tsy dia niakatra firy ny tahan'ny fahazahoana rano fisotro madio sy fidiovana ary fanadiovana. Ny antony dia noho ny tsy fahampian'ny enti-manana na misy raha kely tsy mahasehaka ny filan'ny mponina dia na ny didididina ny teo amin'ny 700 isan-jato tsy dia nietsika firy zany tamin'ity taona 2024 sy roarivo. Tsaka ho an'ny taona maro raha ny fizotrin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao aloha dia miankina amin'ny famerenana ny famatsim-bola ahafahana miasa sy mihodina ao anatin'ny sehatra. Ny Renault moa dia mandray an-tanana ny fanaparitahana ny vaovao sy ny fizarana traikefa amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mba tsy hisian'ny olana rehefa tonga tokoa ny fotoana tokony hanampiana ireo mponina sahirana amin'ny resaka famatsiana rano fisotro madio. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fijerevana manokana ny rano sy ny fiaviany ary ny fomba hanadiovana azy ho azo ampiasaina tsara isan-tokantrano.